fa efa manakaiky kosa amin'izao fotoan'izao ny farany taona ao anatin'izay indrindra dia maro ireo hetsika izay hita eto sy eroa ao anatin'izany ty hetsika izay tanterain'ny bozaka izay fikambanana mivoatra ny asan'ny tanana malagasy. Ireo Amerikana no any iara-iasa akaiky amintsika amin'ity sehatra ity indrindra amin'ny fiverenan-tsena AGOA. Mbola maro ihany koa ny dingana tokony holalovana ary manana traikefa ampy koa isika amin'izay fidirana amin'ny tsena iraisam-pirenena izay. Ny hetsika izay nay eto zany bozaka Madagasikara dia manomboka ny 20 novambra ka hatramin'ny 20 novambra ho avy zao. Izy io zany dia fampiratiana izay voasehonay amin'ny ara-malagasy izay antenainay fa manana traikefa afaka ondrana any États-Unis. Ka misy zavatra maro no hitranga amin'io ny 20 novambra moa dia manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 ariva misokatra ho an'ny rehetrarehetra. Ny 21 novambra koa dia amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ariva misokatra ho an'ny rehetrarehetra. Ny 20 novambra dia amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ariva misokatra ho an'ny rehetrarehetra ihany. Ny 20 novambra dia eo no misy ny fanokafana ny ariva izay manomboka amin'ny 5. Maro ireo fandaharam-potoana ho hita amin'ny exposition Arts and Craft Christmas Gifts izay efa ahenoana sahady ny fofopofon'ny krismasy 2024.